Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana ny ara-banantsika rehetra amin'izao alin'ny zoma farany volana aogositra izao tonga somatsara indray atao anatin'ny fandarana resabe iarahanareo amin'ny sampana fampahalalam-baovao ito amin'ny Madagasikara televiziona manasantsika anaraka hatramin'ny farany izany fandarana izany. Amin'ity alina ity dia Andriamatoa Petra Kotiniaina izay fantatritsika rehetra akoatra ny andraikitra mahafilohan'ny delegaziona manokana ny tanàna fianaran-tsoa azy dia filoam-boninahitra ny antoko tambatra ihany koa ny tenany izy no nasaina eto hitondra ny heviny hitondra ny fijeriny mikasika ny toetra raha-pirenena sy ny raha-politika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Petra Kotiniaina miarabanao misaotra anao nanohina ny antso satria dia fantatra fa avy amin'ny fianaran-tsoa ianao efa 100 kilometatra mahery zao tonga eto sao. Ya misaotra anareo eto amin'ny MATV moa zany nanasana eto ary faly miarahabantsika rehetra manaraka an'izao fandaharana eto amin'ny MATV izao ary mirary atsika koa hay tsakosako amin'izay resaka ifanaovana imbralahy eto androany. Misaotra tompoko. Ya ny fanontaniana avy hatrany Andriamatoa Petra Kotiniaina resaka fifidianana zao no malaza navoaka ny lisitra vaovao farany taorianany nanovanany CES namoaka ny tety androm-pifidianana ihany koa ry zareo teny anivon'ny senita nanome fankatoavana sy ny fiderana manokana ny reo androm-panjakan'ireo ny fianakaviana iraisam-pirenena mbola mipetraka nefa ny adevitra amin'izao fotoana izao hoe anahoana ny fifidianana isy sa tsy isy be dia be ny mirorosaina ahoana ny fijerin'Andriamatoa Petra Kotiniaina an'izay lafa ny fifidianana izay. Misaotra amin'ilay fanontaniana eto am-piandohana dia mametraka an'izao teny izao aloha voalohany tsy hoe sanatria hitoko teny fantatra amin'izay teny mety hambara eto fa ny zavatra lehibe indrindra aloha amin'izao hitenena eto izao dia ny hoe ny anongosongoana ny maty hoe tsy te handevy miavelona ary ny mibaiko dia ny hoe ny tombosoa ambon'ny firenena mba sy hiveremberenantsika amin'ny krizy izay fototry ny fahatran'ny firenetsika. Zay no zava-dehibe hijoroana eto amin'izao fotoana izao mba tsy hanenenana ihany koa tika gasy ity manko ty izao misy toetra ratsika hoe aleo hiany ny teny de raha manahirana morangahaka raha fantasay de ny meloha hiany iny fa manahirana ny amin'ny teny manahirana ny mitarona hoe ny any fianarantsoa ka iaho aloha tsy de mba nisan'ny olona manao an'izay fa zao teneniko zay heveriko mba sy hanenenana raha sagnatria ka misy zavatra mety hampitoza ao an'ny firenena. Ny fanontaniana hoe de ina ny hevitrao matoa misy ny tetezamita matoa misy ny tetezamita dia misy fanovana na fanasarana zay fomba hitenenantsika azy na fandravana mihitsy tian'ny olom-pirenena tian'ny saparitra hahisy amin'ny fiainan'ny firenena. Zay ny antony mampisy ny tetezamita misy zavatra tsy mety misy zavatra tsy mahafa-po misy zavatra tokony ho arenina. Raha izay zavatra zay zany ny tetezamita dia tokony hiafara amina zavatra anankiroa lehibe. Ny voalohany zany de hoe tetezamita tokony hiafara amina filaminana. Inona ny hevi-dehibe ao anatiny le hoe filaminana? Ny hevi-dehibe ao anatiny de hoe fifidianana ifanarahany rehetra fifidianana eken'ny rehetra. Inona no elema lehibe amin'ny hoe fifidianana eken'ny rehetra? Ny fandraisany malalaka ny hofandraisan'ny olona ho kandida anjara vombana tsara mba sy havery zony mpifidy ny fanomanana rehetrarehetra lisym-pifidianana sy ny sisa sy ny sisa azony olona tsara ve le fampiasana an'le bulletin-nika izany satria mety havery olona na mety havery olona ilay olona
ho fidiny raha tsy hain'ny olona le izy. Ireo zavatra anankiray zany hahatongavana amin'ny atao fifidianana milamina. Zavatra faharoa hahatongavana amina fifidianana milamina dia ny vanim-potoana anaovana fifidianana. Hahatonga ny olona tsy ho veryzo ny fifidianana ary ny lalàna eto amitsika de efa natao hoe amin'ny andro maigna hiana, tsy misy orana, satria tsy azo afenina fa misy olona mandeha 5 kilometatra, misy olona mandeha 10 kilometatra mamonjy brode vote be ny rano rehefa fahavaratra. Dikan'izany raha vao manao fifidianana fahavaratra ianao de misy olona ho veryzo, misy toerana tsy ahafahan'ny mpifaninana ohatra ny fifidianana député tsy afaka mandeha agny ny mpanao ny candidat zany manao fampielezan-kevitra. Izany ireo fepetra hahatongavana amin'ny atao fifidianana milamina. Zavatra ray faharoa lehibe tokony ho fiafaran'ny tetezamita ihany koa monsieur Fa dia ny hoe tetezamita tokony hiafara amina fametrahana rafitra tena mamaly ny filan'ny olona, mamaly ny filan'ny olona malagasy tsirairay. Zany hoe ohatra raha ny olana lehibe atrena am'izao fotoana zao dia ny tsy fisiany asa. Tokony tetezamita hitondra vahaolana hahatongavana am'izay. Tokony hisy rafitra hahatongavana an'izay. Olana atrehisika ny tsy fisiany asa. Olana atrehisika mahasapa ny olo isaparitra fa nandritry ny 50 taona na azahoantsika ny fahaleovan-tena dia ny vangongo taty amin'ny fanjakana fohibe ny fahefana manapaka, ary fototry ny krizy zay fahefana ny vangongo taty atapon'izay nagnakinana ny fampandrosoana amina olona tokana fa tsy nampandroso koa ny faritra tsirairay satria ny antony alavitra loatra ny olona ny fahefana amin'ny tatana, ny fahefana manapaka, de tsy misy fandrosoana. Zany zavatra eritreritry ny olona hoe rafitra ahatongavana am'izany. Zava-dehibe amin'ny olona zany. Ny olona nandritina fotoana maharitra rehatra am'izao tsy nisy filaminana mitohy eny ambanivohitra, ravany dahalo ny olona. Tsy hoenona ny tenin'ny olona rehefa mba miteny am'ireo asa sy tanteraky ny olona nankinana an'izany, ny mpitandro ny filaminana, ny fitsarana dia saranresaka tsisy dikany rehefa mba mitaraigna ny tambanivohitra. Mila rafitra hagnisiana an'izany ny olona. Sahirana miteraka olana be agny ambanivohitra am'izao fotoana zao ny ady tany, ny ray isan-jato ny tany eto Madagasikara indrindra agny ambanivohitra ny voasoratra titre borné. Alavitra ny olona ny service ny domaine ny topo ohatra raha tsy teny zao mifaritra Hotomatsiatra tsisy ao anatin'ny fivondronana 7 amin'ny faritra Hotomatsiatra, eo amin'ny renivohitry ny faritra ny misy service de domaine topo. Be dehibe ny zavatra azo tenenina nanahirana ny olo amaranga koa andray ny hoe anisan'ny zavatra niteraka ady teto ny fisarana, lasa fitaovana politika loatra teo ampelantanan'izay olona mitondra de agnapotehana zay tsy mitovy hevitra. Mila rafitra, mila tetezamita hagnitsiana an'izany, azo tohizana le izy. Ireo no zavatra andrasan'ny olona amin'ny atao hoe tetezamita. Raha ireo zavatra voalaza reo amin'ny ankapobeny de ohatra mampiahiahy any. Nahoana ny mampiahiahy? Mampiahiahy satria nahoana? Raha ny tokony ho izany
ny olona mpanomana ny fifidiana, ny senita, ny CES, ny gouvernemanta dia fepetra mba sy hampisy risika. Zay ny tokony nyjerevana, zay fepetra rehetra mba tsy hampisy risika na disadisa. Fa ohatra ny fepetra ny ray sy ny rehetrarehetra dia fepetra tena manosika amina disadisa. Ny familiana candidat zao korotana zany fifidianana io fijerinao azy. Ny fagniliana candidat zao de fahadisoana mihitsy ny nabidirana anatina fepetran'izay, satria mandrava n'le hoe hatongavana amina filaminana zany zay. Ka raha am'izay lafin'izay zany a be de be ny ahiahy raha ny atao hoe filaminana. Fa zao na de tao azy hoe milamina tsika, mahavita fifidianana milamina, zava-dehibe zany zay. Ny fanontaniana mipetraka de hoe ampy hisiana fandrosoana ve zay, ampy hamaliana ny fanirian'ny olona ve zay ka nitolomany tamin'ny sivy sy roa arivo. Ny valiny de zao condition nécessaire ny hoe fifidianana tetezamita ame fara amina filaminana, zava-dehibe zany zay, dingana lehibe zany zay, fa tsy ampy. Fa ny zavatra faharoa, raha sady tanteraka ny voalohany, tanteraka ny faharoa hoe misy rafitra miafara ny fametrahana rafitra mamaly ny filanin'ny olona, mamaly ny filan'ny isapatra. Efa voateniko teo ny hoe reto aby ny aspiration'ny olona, ny fanirian'ny olona, zay vao tanteraka le izy. Ino nefa ny zava-misy koa? Ny zava-misy de zao le fomba filaharany fomba hamarana atsika ny tetezamita hoe manao fifidianana filohan'ny republika atsika, de avy eo atsika vo hanao hametraka rafitra le hoe lalam-panorenana. Za zany de milaza fa efa niainan'ny firenena zany, nisikaratsika andratsiraka zany président ratsiraka, nisikaratsika ny président Ravalomanana zany, nisikaratsika any président Jean Felbert zany, hoe raha ny olona mitondra no manao lalam-panorenana mametraka fepetra karazana hoe ana fepetra hitondrana ny tanitsika de zao arafiny ifanaraka aminazy. Ianao ve monsieur fa de mino isika agnatokantrano any fa raha misy président lany zao, satria na ny communauté internationale de nilaza hoe tsy mety ho lalam-panorenana misy am'izao satria tsy nifanarahanareo. Fa nahoana izy au lieu de hoe ny fifidianana lalam-panorenana aloha ny tokony ataonareo aloha de fifidianana filohan'ny republika, eo indrindra le misy mampiahy ahy, le tena misy mampiahy ahy. Fa zao le izy, zao le izy efa niainana le izy araky ny voalaza teo. Anao ve de mino, sikany ve de mino raha ny ray amin'ny ireo telo amby telopolo eo misy lany amin'ny fahefany zany, misy fahefana, manana fahefana ny président zao, de avy ny olona hoe zahay efa tsy nahasoa ty président manana fahefana be dehibe ty ka andao hahena ny fahefanao. Nareo ve de mino fa hanaiky izy nisy aloha hatram'izay de miady hampitomboana no nataony, ary zay aby ny fototsy fantsiana na lalam-panorenana nisy hatram'izay ka tsy napetiny firenetsika. Ka fehiny zany a, za zany milaza aminareo amin'ny fahitako amin'ny ankapobeny sy hitondra fanatsarana amin'ny fiainan'ny firenena izao hoe endrika etisika mamarana ny tetezamita izao. Ary fahitako anazy zao tsy tsika loatra ny tena tompon'ny fanapahana am'le izy, fa ireo firenendehibe nanjanaka atsika no tena fahitananazy, satria na miteny zay niteny rehetrarehetra reo any mpanjakana, miteny ny senita,
présidenteny senita miteny izay miteny de zao aka zao ny fagnirian'ny hevitry ny communauté internationale zao io ne sarisary fotsiny monsieur fa sarisary fotsiny le communauté internationale fitambaram-be fa izany ana sadek zany izany union africaine zany reo iraka fa ny tena ambadika de ny firenena nanjanaka atsika teto zay ny fahitako anazy amin'ny akapobeny zay ny fomba fijeriko andriamato Petra Kotiniaina maino an'izany fanazavanao zany a eto naninona ny tsy hatrany ambolohany de fa zay no ny masahana teto amin'ny fivinena hoe aloha marina aloha tsika iroso ao anatina fifidianana hafa raha izay no nyresahantsika ny fianakavimby raisam-pirenena ve mety afaka koa ny fiodiny eto ohatra ny te-apatsiaka kely a hoe nandritra ny fandalovan'ny filo ny teteza mitandry Rajoelina tamin'ny Fianaratsoa kabarinao de tena fanohanana tanteraka sy feno ho an'Andriamato Rajoelina ho ampanarobao zany ny jiro zao hoe satria ve isan'ireo kandida voilika Andriamato Rajoelina zay toanany Andriamato Petra Kotiniaina dia milaza izy am'izao fotoana zao fa tsy mety aloha nidirana amin'ny fifidianana io raha to ve nilatsaka Andriamato Rajoelina nisisika am'izay hevitra zay ianao fa mino am'izay fanontaniana zay raha izay fomba firesaka zay zany zao azo everina ny Sina karana jeu d'alliance vaovao indray ifanometanana amin'ny mouvance safy indray zany ny mpanohana an'Andriamato Rajoelina zao satria ny mouvance safy hatramin'izay de efa niteny hoe alao aloha le retsy alefa ny lalam-panorenana ya misaotra anao ny kabariko tany Fianaratsoa raha ohatra ka zavatra anankiroa ny teneniko anisan'ny lehibe ny teneniko de hoe efa nilaza hoe tsy ahafohy ny tanysika ty ireo firenendehibe reo ary amafisiko eto zany alamino am'izay veritsika ahasoan'ny tanysika ny hevitro zao ireo firenendehibe reo ny communauté internationale tsisy feritreretana mihitsy eto hoe tsika hitokamoniny sagnatria zany tsy afaka mitokamoniny Madagasikara fa izao kosa ny fandaminana ny raharahany gasy de ny gasy ihany zay ny fahitako anazy fa tsy reo rehefa tafapetraka ny fandaminan'ny gasy ary misy mpitondra tafapetraka eo manampy ny ataony am'izay olona mitondra eo a manao ny fampiraharahana tsisy zava-dehibe zany zay zany le izy ny teneniko zay tany Fianaratsoa ny zavatra faharoa ny teneniko de hoe tsy mahasoa ny teny an'izay mihitsy io lalana itondrana hoe andao anao fifidianana le fifidianana zao ty satria fa nisy an'izay tam'izay tsy mety eo amitsika io zay ka tsy zavatra miova am'izay mety koa zany zay voalohany hoe sady principe no iarovako hoe raha ohatra tokoa tsika tia haisitona lesona amy zavatra faniainan'ny firenetsika satria azadiny fa nisana mpahantratsika teto de ny crise na poste électorale zany vokatry n'le hoe tsosorona salan'izay misy am'izao fotoana zao ty azay no tenenina eto ny ainako ny raiky amy sivifolo ny ainako ny roa sy roa arivo le toetra sika mpitondra magnatsotsotra rehefa maina ny raiky tsy mety zany zay ary eto amin'ny teny amin'ny ramatoa filohan'ny senita tandremo ianao omaly angamba nefa ny teny hoe nanao raha mahasapa hoe toa misy mampiahiahy tokoa ty so de hiterakady rehefa avy eo ny teny ianao raha fa avy ny tsy mety ialany olona ianao zay ny tantara nisy teto ka oka sy ny baiky ny communauté internationale sy ny caprice-nyreo satria misy zavatra tiany ho azo eto no hibaiko anareo fatandremo raha fa miditsakaterena ny firenena responsable ainareo za tsy hoe sagnatria mampatahatra fa efa niaignana zany ka zay ny tiako apetraka amin'ny teninao hoe tsy misy zavatra mifanipaka le izy zay za oloha zany milaza hoe anisany zany a eo le hoe resaka principe hoe mahasoan'ny tanysika kokoa hoe evitena zay zavatra mety hampisy disadisa ka tsy maninona aza nandika lalàna atsika
amy zavatra ifagnarahsika hoe mety hampisy disadisa reto a na zao azany voalazany lalàna de aleo ajany zay ny fahendrena fa tsy hoe vao manomboka anao a de manao lalàna manao fepetra hanosika an'le firenena agnatina disadisa anosika an'le firenena ao anatina zavatra tsy hiteraka fanatsarana tsy fahaizana misitona lesona zany ka izay ngamba ny zavatra azoko ambara aminao a nalahelo tokoa aho a am'izay lafin'izay hoe anisan'ny nampalahelo anahy zany hoe nitaritarika ane izy ka nefa na zany aza tsy aminazy samyrerikiana fa ny tena mampalahelo indrindra de hoe tsika ve tsy mahay misitona lesona tsy azo andramandramana ny zavatra ampididoza ho ny firenena zay ny tena tiako atongavana ya manao ahoana lay fantaniko toy hoe samy tsy ao anatin'lay lisitra irotsaka fidina zany zao andriamatora joelona andriamatora valomanana ny amiral dideratsiraka torak'izay koa moa ny ako lafo zavo zay efa tsy nitratra voalohany tamin'ity resaka ity isy fahaterahana atao hoe alliance vaovao indray zany eto le nanotaniko anao to hoe ifanometanana zany zao afaka miara-dalana ray zany zao ny mpanohana n'andriamatora joelona sy ny mpanohana amin'ny professora zavy am'lay hoe aloha mihitsy aloha apetraka ny lalam-panorenana vo miditra amin'ny fividianana filoha eo indrindra zany atsika moa zany fanina matsin'olona andriamatojiran'zay zao mpanao politika zay ny zava-dehibe monsieur fady zao na izy mifampiresaka na izy mifampiteny ny zava-dehibe de hoe ny fitadiavana hevitra hahatongavana amy voalazako teo hoe tetezamita hiafara amina filaminana ka na mifampiresaka ny katy mivasy na izy azy izy mifampiresaka rehefa hevitra hahatongavana am'izay ina moa ny olana faharoany de zao le aminy lazaiko teo tetezamita tokony hiafara amina rafitra hafahana mamaly ny hetahetan'ny malagasy hafahana mamaly ny hetahetan'ny faritra hafahana mamaly ny hetahetan'ny firenena zay zany lizy ka am'izay lafin'izay a de veriko fa anisan'ny hevitra mametaka fototra ho an'ny firenetsika raha ny tantara efa ny aignana de zao ny fametrahana fototra aloha ny refondation aloha raha misy lesoka tamin'ny firenetsika efa nahazatra nanao fifidianana ny raiky amby sifolo de ny afarany fifidianana nisy fifidianana aby reo fa namoana atsika ny mbola mitohy sala am'izao ka tsy ny fifidianana hoe fifidianana amy lehibe tsy zay ny tena lehibe fa hoe fifidianana hitondra fanatsarana ve fifidianana hamaly ny hetahetan'ny olona ve zay na milamina aza ny firenena vita ny fifidianana zava-dehibe zany zay fa raha ohatra ka le rafitra ohatra zao milaza aminao ah hiainako any am'izao e anisan'ny olona victime sao tena hoana zaho mitatagna commune tsy ny commune ny fianaratsoa ihany fa ny commune presque era Madagasikara satria vokatry ny rafitra misy de victime satria nahoana ny fototsy ny olana iainan'ny commune ane de satria le lailoha ranombola faritan'ny rafitra no sy ampy io indrindra zafady ohatra manapaka anao andriamato petrakotony eny ianao mihevitra fa tsy tsara aloha ny rosoana ny fifidianana raha ny zava-misy am'izao fotoana zao marina anjeretsika andeha ho any atsimosika ny asan-dahalo tsy voafehy mandeha anjato na valopolo mahery foana mpanafika araky ny teninao a tsy anao rehetra fa betsaka ny commune misedra olana amin'ny resaka karama ampiasa io no ny resa-bola rehefa mijery an'zany toetra raha rehetrarehetra zany alaim-pana ihany eritrehetra hoe misy fanjakana misy fitondrana manany fahefana mahifa ave to Madagasikara raha zao toe-java-misy ainany zao ve no mbola ho toizana fa tsy hiditra amin'ny fifidianantsika anahoana ny mety afarana satria ny mpitandro filaminana tsy mahafapiry ny ohatry an-dahalo
de tonga mifalifaty-bokon'olona ny zavatra misy any atsimo am'izao fotoana zao ohatra miadany samypiray tanàna sy ny mifanafika izay toedra raha misy zay ve tsy azo iverina hoe karazana tranga tsy azo ivalozana na cas de force majeure tsy maintsy idirantsika amin'ny famaranana nyity tetezamety ity satria ny dikany hoe tsy atao ny fifidianana mbola hitatra zany zao ny tetezameta rano marina ia zao ny andraisako anazy endrika fanontaniana hiany moa zay izy napetraka ao zay raha nagnamarina ny antony tsy maintsy anaovana fifidianana ny senita amin'ny alalan'ny rahamatofilohany sy ny hoe zao ny tenin'ny mpamatsy vola re communauté internationale de anisan'ny zavatra ny teneniny de hoe tafiditra anatina fahatrana loatra tsikakasy ny 20 isan-jatosika ho izy tena mahantra araky ny chiffre navoaka zany mba hahafahana mangala an'ireo olona reo tao anatina fahatrana mifagnaraka am'izay teneninao satria manjaika ny asan-dahatro sy ny sisa de mila manao fifidianana atsika hiverenana amin'ny ara-dalàna mila manao fifidianana atsika hiverenana amina famasiam-bola zay aby ny tena dikan'le izy hiverena amitsika ireo ana famasiam-bola nisy teo aloha eto aloha de milaza efa nilazaiko teo tsisy filasahana mihitsy fa afaka miala am'izao tontolo zao atsika mazava zany zay fa ny zavatra mba tiako hazava tsara ary hoe rehetrarehetritsika mpiray tanindrazana de zao raha ohatra jerevanao ny sary ary amin'ny fanontanianao avoaka ny fanambarana zay nataony raha matofilohany senita sy zay miaro ny hoe fifidianana tokony atao de la hamarininy amy zavatra iainan'olo am'izao crise zao zao nefa ny zavatra tokony hazava hatra my 27 de niditra amy atao ajustement structurel atsika nanomboka teo niditra amina famasiam-bola atsika nampandehanana ny tifenany atsika ty ary vo fatotra tanteraka ao tsika zay zany izy 30 taona zay fa zao ny zavatra misy am'izao fotoana zao agnatin'ny crise zao ny ahenjagna ny fahatran'olona ny amafy ny fahatran'olona fa tsy hoe tao anatin'ny tetezamita no nampahatra ny gasy oka zay zavatsara ny gasy dia efa nahantra matoa izy nidiny an-dalambe tamy 7 ina mianto nidiny an'egny an-dalambe raha ohatra ka misy zavatra nahafapo anazy misy zavatra tsy zay zany izy ka eto ao de miteny zay tokony hazava tsara nanamafy ny fahatrany gasy ny tetezamita marina zay fa ny gasy de efa nahantra tao anatin'ny 30 tao hatra amy 27 nisy fanjakana ara-dalàna teto nisy mpamatsy vola teto fanontaniana mperaka to nahoana atsika amy nahantra ihany zay zany nipetrahana hoe zava-dehibe ny fiverenatsika amin'ny ara-dalàna zava-dehibe ny fiverenan'ny olona manampy atsika ara-bola hamaty atsika fa zao hevitro zao tsy ampy hamaliatsika ny fanirian'ny faritra ny fanirian'ny isambatan'olona ny tanora maro te hahazo asa raha ny zavatra efa niainana teto izay fotsiny fa misy zavatra hafa ary io zavatra hafa tokony arahana am'zereo anisany everiko tena lehibe zay zany izy satria rehefa jerevanao zany ohatra miteny olona hoe rehefa retour miverina amin'ny ara-dalàna atsika miverina ny famasiam-bola verina misokatra ny zone France ry zao PDB de tsy efa niaingana zany fa nahantra atsika ny dikany zany raha izery lavidavitra koa sika amy perspective d'avenir atsika
sy ampy hirosoantsika lavitra kokoa lay zavatra klasika niaigny atsika talohan'ny 7 satria nampaharitra atsika ary eo ny zavatra lehibe faharoa zany tiako apetraka amitsika zany hoe eo indrindra le izy am'izay lafin'izay ka eo tiako apetraka tsara hoe tsy hoe rehefa miverigny atsika amin'ny ara-dalàna rehefa miverigny ny famasiam-bola zay zavatra fanegny atsika de ampy zay ny fahitako anazy amin'ny akapobeny ina zany ny zavatra hafa tokony hojerevatsika manana ny hevitro aho am'izay idiratsika zareo fa fantanina manetitika andry matopetra kotonena de zao ny fianakaviam-be resam-pirenena de fa nadrangaranga fa hanasazy an'izay rehetra mitsy valapandry amin'ny fanatanterahana nyo fifidianana forom-pirenena io ny dikany zany rehefa tsy manaraka an'izay sika de asaza ny dikany ary rehefa namany mamaky ady tsy havana am'ireo fianakaviam-be resam-pirenena reo miala ihany keo zany am'izay mety hoe irika iverenany famatsim-bola andre mato petra kotoniana ianao ve mihevitra amy zavatra misy aina amy malagasy am'izao fotoana zao sy ny olana fantrana ny alalina araka ny tenenao teo mety ve zao fotoana zao satria raha ohatra tsika anohitra an'io fifidianana efa nekeny io ary izy efa nandrangaranga sazy de famakina ady zany zay raha nydikany mety ve ao anatin'izao fotoana ihinatsika zao ao anatin'izao fantrana misy atsika zao no anapaka sy andrivotra samirerany tady ty amtsikitsika dia atao hoe tsy fampiraramy zareo fa hoe tiany mety aminay de aloha zay de amty zany na tsisy somatsim-bola aza ia misaotra anao ia fa ny teny tsy mieritreritra misy hoe tokamoniny Madagasikara fa le zavatra tsy anaovana fifidianana mety tokamonina atsika ao anaty saza ndray tsy ekeko na atapaka ny lohako aza za tsy manaiky an'izany mialatsiny hoe zapetara-kotony aina de hampitahoriny olona avy agny velany satria everiko misy zavatra tsy ahasoan'ny fireneko ny zavatra atao za aloha tsy manaiky an'izany zapetara-kotony aina tsy manaiky hoe satria fantatro fa misy tetika maloto ary lazakeoto zany hiverenana amina fomba handanahana kolaka ndray mandeha any Madagasikara nitetika ambadika nefa de zao tsy ny hahasoa ny vahoaka malagasy sy ny zavatra hiteraka fanatsarana ny fiainan'ny firenena malagasy ny tena ambadika fa hoe ahoana ny ametrahanay hampanaovanay fifidianana hiafara afahanay miaro ny tombosoanay eto ny arena misy eto Madagasikara ireo arena sarobidy reo higalabonany vahiny am'ireo izay ny ambadika izy tiane ianao ve mihevitra misy mantsy nyresaka mandeha am'zao hoe mimbokevitra am'izay ve andre mato petrakotonena hoe am'ireo kandida zay mirotsaka am'izao de misy nefa andriandriny sainy fianakaviam-be resam-pirenena araka ny teninao hoe misy tetika hafa ao andriandriny sainy ary everiny fa tokony ho azo ny araha miasa midika koa ve zay fa reo olona nailika tsy ao anaty lisitra olona tahorany fianakaviam-be resam-pirenena sa efa nampisoan'izay fihetsika hoe nanohitra azy amy tombotsoan'izay ino moa ny agnamariny an'le fianakavia satria zao le izy raha ohatra efa nalazaiko teo raha ohatra ny lozika kokoa ka tia tonga atsika amina zavatra tsara hisiana fanovana hisiana fanatsarana ny lozika de ny manosika atsika mba tsy handray fepeta hiteraka disadisa anisan'izay ny fagniliana kandida fa raha hoana ireo mihitsy no nisy any tompo-kevitra am'izay tokony ampiahiatsika zany zaymety otsy tiany reo olona reo fa mety eo anatiny koa de hoe zarazarao anjakana ahoana ny fomba tsy hifagnarahantsika samygasy ny zavatra nisy seran'izao tontolo zao tamina firenena anankiray rahafa misy zavatra te ho azondreo firenendehibe reo nanjanakareo de anisan'ny tetika ataony zay fomba tsy hifagnarahany olona ao anatin'ny firenena io agnatin'ny zavatra ataony zany zay de mora azahoany ny tombotsoany
io mantsy ny tiako anontaniananao ny zavatra somary mahavalalana ary nakakany olona ihany koa no loantsika ny fianakaviam-be raisam-pirenena hoe rehefa mipoky ty krizy ty a ny fianakaviam-be raisam-pirenena ngeny nameraka approche 4 mouvance am'izao fotoana zao a notakany tsy ao anatin'ny lisitry mpifaninana ireo olona atao anatin'ny 4 mouvance rehetrarehetra zay tsy misy zany ao aloha hatram'izao iaka iny tenenao ne ahoana ny fanazavana raha ohatra ny rapport de force ne tsy azonao hamavanina zasy afaka milaza sifra fa tsy azonao hamavanina ny fisiana olona manaraka ambadiky ireo ana mouvance anakefatra reo zay dikan'zany a raha ohatra ianao tehizery filaminana sy tehizery zavatra constructive de ny fepetra tsy agniliana an'ireo amin'ny akabe ny tokony apetraka ny mpifaninana zany zay a ny zavatra tiako apetraka amitsika mamaly anao am'le resaka kandidata eo mba mampalahelo hiany iny be de be am'ireo kandida reo no ny teny hoe avelao rehefa lany zahay vo mametraka lalam-panorenana zany hoe ireo kandida reo de fa samy miteny aby fa tsy ampy sy ahafahany mampandroso ny lalam-panorenana misy zao fa ny hevi ndray de hoe rehefa lany izy vo manao anazy izay nefa ny zavatra ny teradoza teto anao fa de metrretra zany fa kandida hitondra fanatsarana zany reo olona reo zany zavatra ny tsikarana ny président natsiraka teto ny tsikarana ny président Ravalomanina président Zafy anam-pidoza hoe mandrafitra mametraka lalam-panorenana zay metimety aminazy hamariny reo olo reo ndray zany am'izao fotoana zao hoe avelao rehefa zahay no anao eo efa notaneniko teo de mino ve tsika raha lany ny ray am'ireo de anaiky izy hoe hakelezina ny fahefanareo ty fa zao a halefa any amy commune halefa any amy faritra halefa any amy province ny fahefana hanaiky an'zany izy tsy mino an'zany a ny dikan'zany de zao anisan'ny zava-doza am'izao endrika maragnatsika ny tetezamita zao ny fandaharana hoe tia ny atao aloha zaho de milaza eto ane inona zany azo atao ane monsieur fa ary amitsika anatokantrano any satria ny adevitra de hoe mila faragnana malaky ny tetezamita azo atao ny mamaragna malaky ny tetezamita fa zao tsy ny fifidianana filohan'ny republika no atao aloha raha zao ne tsika manapaka hoe ny fifidianana lalam-panorenana no atao aloha ny contrat social ave no ataonao oriana tsy mety ane zany ny aomby ny sarety ro ataonao alohan'ny aomby zay ny zavatra ataotsika zao tsy mety le izy fa nahoana nefa matoa miziriziry manao an'io izy ny antony de zao raha ohatra mivory ny hery velogna misy eto amy firenena salany nisy teny amin'ny CCI vato nytaren'ny FFKM ka miaingy avy am'ireo no andrafetana lalam-panorenana miaingy am hetaheta maro reo tsy mety am'ireo fireneny dehibe nandanaka atsika reo satria ohatra mazavazava amindreo hoe hiafara amina fisinjaram-pahefana sarotra amitsika ho izy ny contrôle an'zany fa zao mila pitehina zany anisany ambadika tetika maloto ambadiky zao zavatra amseny communauté internationale tika zao de zao tsy mila fisinjaram-pahefana reo tsy mila fametrahana rafitra manakaiky ny vahoaka reo fa zao le zavatra klasika misy aty Afrika mba mahagaga ane monsieur fa nahoana la Frantsa hiany any amin'ny firenena Union Européenne no manao présidentielle semi présidentielle fa ny sisa de manao régime parlementaire aby kanefa ireo firenena rehetrareo i Afrika de sy tiany hiala amin'io régime présidentielle io zay fotsiny ny fahatrany ny anisan'ny bilan'ny fahatrany Afrika anatin'izay Madagasikara de isika mijanona amin'io régime présidentielle fa efan'olo tokony zay nefa ny mbola preuve atsika am'izao fotoana zao fa sika ty fa olo adala de tsy mba mietreritra sika zay satria nahoana
mora aminazy kokoa ny mifehy ny olona ray lany eo manana fahefana hanaovany harena dalatompo ny bois de rose, hanaovany harena dalatompo reo harena ambany lafo vidy ambany tany isan-karazany reo. Izay no ambadika izy ty ny tiatiaviny de zao hatram'izao ny 700 ny vola ilaysika amin'ny budget d'investissement ny gasy de diavintsika avy any velany. Izay ve ny de diavany itoy kanefa ny aretsika be de be eto zay ny fanotenena mipetraka zany zay de ono am'izao fitondrany hevitra ao rehefa avy eo ho avy le hevitra fa am'izao zao aloha na inona de hevitra na inona ay mipetraka de mirosony hoe raikitra zany eo ny fifidianana. Taorina no namoa ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny listre platsako fidiana dia nisan'ny fanambarana zay nandraisanao anjara fionana tamin'ny akolafo maromaro tany fianaratsoa izy io dia hoe nisy ny fikasana hoe anao etsika nareo anoerana n'io zavatra io zany fa hoe miandro ny fanadinana baccalauréat tam'izay fotoana zay satria zay fotoatan'lay fanambarana aiza ho aiza zany ny mety etsika ho atao satria nareo manana hevitra hoe tsy mety ny herisona amin'ny fifidianana io mandeha foana nefa io ahoana ny fomba hametrahana an'izay hevitra zay iverina amina fietsehana an-dalambe ve tsika be debe no miresaka an'izany hoe tokony iverina fietsehana an-dalambe ve tena vahaolana eto Madagasikara am'izao toedra raha misy atsika zao satria ianao raha teo de tao anatin'izany fitarihana etsika an-dalambe zany isan'ny nafatarana anao na raiky amby 9 na 2 mahaolana tokoa ve zay satria betsaka ny etsika an-dalambe teto fa mbola zao ihany sika ahoana ny zavatra mety hoe ho atao zany eo anatrehany hoe firosony ty fifidianany ty zao ny valiny nisy sesika an-dalambe tamorony 70, nisy sesika an-dalambe tamy raiky amby 9, nisy sesika an-dalambe tamin'ny 2 fa nahoana no miverina satria tsy mamaly ny zavatra nitolomany olona ny fiafarany tetezamita ka te mbola milaza ho eto na tsy androany raha zao endrika maragnana zao tsy maintsy hisy eto zay no tenenanay zao zavatra azo evitena zany hoe isika ty ve tsy mba mahay misitona lesona amin'ny zavatra fa tsy nety fa de hoe fifidianana ny fifidianana tao sy hitondra fanasarana sy hitondra fansiana amin'ny zavatra fa tsy nety de tsy maintsy hiveriny amin'ny fidinan'olo an-dalambe hisy zay na tsy zao aza fa zao nitenenanay zao de zao mba mahatsiaro hoe nanana expérience tamy zavatra nyainana tagnatin'ny firenena mpitarika tsy le olona miteniteny fahatany fa le olona nitarika nyaina na fantatra de mizara ny fahitana zany ny anongosongonany maty tsy andevim-belo zay no itenenako zao mba sy hiveregnany zay satria mamiko ny tany razako tiako ny fireneko malahelo mizery ny fahatran'ny olona fa nahoana tsika no mety ho bekoan'ny olona amin'ny zavatra tsy asoan'ny tanysika zay zany lizy zay efa nazaiko teo ane zava-dehibe ny fiverenatsika amin'ny ordre constitutionnel zava-dehibe ny fiverenatsika amin'ny hoe avy eo verina ny famasiam-bola fa naiziko de zao na mafy ny fahatrana ny tetezamita fa ny fahatrana de fa nisy sy hatra am'izay ny premier république angamba ny tsy fantatro fa nandritsiny presque taorianany république falo voalohany nahatra ny gasy tsy afaka miala ny ireo firenendehibe reo fa tsy responsable amin'ny fahatrany gato anisan'izy ko nahoana tsika na mbola tereny hoe ampy zay zao ny vahaolana apetranay zany ray vahaolana apetranay de zao tsy ampy hampandrosoana ny firenetsika ny fiakinana samyrery amina famasiam-bola mahazatra atsika zay ny hevitro zany ray fa zao ny fahitana anazy tsika tsy magnilika an'ireo fa ny tantara de ny agnamarina nahatra ihany atsika fa nisy famasiam-bola teto nisy FMI teto nisy banque mondiale teto
nisy union européenne teto fa inona no tsy maintsy mitady zavatra hafa tsika ny zavatra hafa hametrahantsika zavatra maharitra ao ny firenetsika inona moa ny zavatra maharitra ao ny firenetsika de zao ty tanysika ty de a vocation agropastoral fambolena fiompiana manana tany malalaka atsika mahavokatra tsika nefa tsy ampy ny hanina ho antsika eto manana reny rano be de be tsika manana olana amina energie tsika azo angalana energie fa zao ny olana tamitsika de zao nanisy zany famatsiam-bola sy nahafahsika nanao ny aménagement reo tanysika malalaka reo nanisy zany famatsiam-bola sy nahafahsika nanao ny lalana amy faritra zay tena agny ambanivohitra any sy nahafahsika nagnatsara nreo foto-drafitrasa zay tena mety ilaina ohatrany port ny centrale hydraulique amina énergie sy ampy ina zany ny vahaolana de zao manao fahadisoana atsika raha ohatra ka tsy haisika ny mitatana anioharena lafividy anagnatsika io ny vahaolana lehibe etrehana ny perspective d'avenir ny Madagasikara de zao sy maintsy misy fanjakana eto manomboka amizao voafehy sy agnodikidy aniohare-pirenena misy io bois de rose vato soa isan-karazany lafividy io harenany ranomasina ireo rehetra zao ny raha ny zavatra ny aignana mialatsiny a nahoana moa ny président teo aloha mialatsiny président Ravalomanina no afaka ny fampiraharaha ny serita zay sika raha na amizao fotoagna zao hoe nahoana zara raha isanjatony tombony azo amy serita no miditsy amy malagasy tsy mahatratra an'izay kory ny tombony azo avy amy fitandrahana atao agny fasimaita iny fordovin miditsy amy malagasy satria nahoana satria tsy nisy lalàna sy nisy lalam-panorenana ny fehezana an'izay azotsika menatsiny izy fa azotsika tsy menatsiny satria tsisy lalàna andrarana azy anefa nanao an'izay ka zay no anisan'ny zava-dehibe zany zao sy maintsy apetraka tsika ao anatina lalàna ary ny hevitra hoe lalam-panorenana salan'izay efa misy ohatra agny Norvège hoe misy pourcentage mazava tsara amy fitrandrahana an'ireo harenareo hoe ny a Norvège zao de hoe raha fatrandrahana ny pétrole ny 700 ny tombony amin'io de miditsy ao ny fanjakana norvégiana de ny fepetra magnaraka indray zany de hoe ireo vola azo ao am'ireo sy alefa amina zavatra mazava tsara ny fomba edena inona ny tena zavatra ilain'ny firenena ho lasa fond d'investissement zany hanaovana ny aménagement du territoire atsika am'ireo zavatra voalazako reo izay le izy fa tsy le hoe vola avy amy ty mpamazy vola ty fotony milaza chiffre aminareo ao zao ny 10e fed de 577 millions d'euros ny 10e fed ny vola afatsiny ny baka io zany ota mety zavatra agnatina 5 taogno ny itatagnatsika anazy tsy fantatro raha ohatra azo miatony izy am'izao fotoana zao ny bois de rose monsieur fa nisy tokona bois de rose nisy resa be hoe misy bois de rose be de be tsy azona ondrana tsony agny amina 200 tonnes nisy tokona bois de rose amin'ny faritry sava efa voatapaka tsy latsaky ny milliard de dollars ny vidiny nefa sika 577 millions d'euros volandadisatsika mandritsy ny firy tao bois de rose fotsiny teneniko aminao zay raha isy président lany ray zany eo hanao ny fampirarahana ny vy
jugement de fer ao amin'ny talamarobe kisopa fivondronan'ny talamavony jugement lehibe ka sy mametaka lalàna atsika lalam-panorenana ao anatina lalam-panorenana fa tsy lalàna tsotso hifehzana ny arena sarobidy reo tandreo reo misy fetrany a lany reo fa tsy hoe zavatra mandrakizay ka tsy hoe reo mandrakizay fa hoe ahoana ny fomba hifehezana an'io zay fa lasa agny lasa fa manomboka am'izao io ny fond d'investissement tsika hanaovantsika ny aménagement ny territoire tsika za milaza aminao ho voarigny ny tandrazatsika zay no mahasarotiny anay sy mety raha président efa lany no hanao lalam-pandrena lany izy de mazava tsara hoe iaho ty ane zany rehefa lany eto mbola afaka hanao ny zavatra nataondra valomanana iny hifampiraharaha amin'ny agny velany am'izay partenaire agny ahoana ny agny keny abodinany zany izany no mahazava-dehibe koa tsika paretandrazana zao sy resaka politika politicienne ny antony iarovana io hoe ny lalam-pandrenana aloha fa tena le fota ekonomika mihitsy mba tsy anaovantsika fanandramandramana zay no tena zava-dehibe tianay hahatongavana na inona n'inona zany afaka miady hevitra tsika hoe ina ny tokony atao loha fa zay anisan'ny zavatra problème zay hoe ngamba mino fa tsy misy olo an'olotra ny hevitra hoe ahoana ny capitaliser tsika nio vola be dehibe milliard de milliard de dollars am'ireo arena sarobiditsika reo voajanahary reo tsisy olo angamba ataoko mino fa tsisy olo hiady hevitra an'izay fa ny ady hevitra de hoe ina ny tena atao aloha io indrindritsika andray matopetra kotonena satria sady mihazakazaka ihany ny fotoana ato a manome an'ilay fijery ianao a de mahita hoe vina somary lavidavitra ezaka ihany zany misy am'izao aloha nona ny olona am'izao a misy ny tsy anasa misy ny tsy mandray karama tahaka ampiasan'ny commune zay volazainao togno zany ao anatin'izay olana rehetrarehetra zay inona aloha ny tokony lara-pamiana ny vahaolana zany ahafahana na tsy afongotra tanteraka an'ilay olana fantrana mba maivana aloha ny fiatraika an'izay fahantrana zay ahafahana mboso makany arak'ilay vina rehetrarehetra napetraka ao teo zao le izy tsy azo sarahana mihitsy zao a misy fitaka le izy ary zay satria tena maharary le olona de ny pédagogie ataon'ny olona magnasosotra de exploiter n'le tena fahasairanany olo zao hoe ty zamita ty tena mampijaly zao fa nitetika maloto ambadika tsy hiovatsika rehefa avy eo hitohy ny fahatrano zay efa negnena hatramoro mivalopolo na nisy aza ny famatsiam-bola nataony mpamaty vola reo ka oka tsika zay rahalavitra ilainareo fa tsy ampy hitondrasika zavatra lavidavitra koa mifiranetsika ka le izy ane tsisy fotoana lavitra ne zao n'izy monsieur fa raha zao atsika manao fividianana lalam-pandrenana atao afaka ray volana sy tapany mahavita fividianana député tsika amin'ny totaogna aty ary eto milaza ny za député nandritry ny 10 taona za de afaka manamarina aminao manamarina amitsika fanasarana lehibe amin'ny fiainan'ny firanetsika aoriana ny fametrahana lalam-pandrenana fividianana député nao tao fa tsy fividianana président de la république zaho 10 taona tao 2 mandat tsisy landa ny député fidinao aorian'ny fividianana filohan'ny république fa député mpagnaraka efa izany zava-dehibe zany fa tsy hoe zavatra mandeha ho azy raha ohatra atsika te hazo député de qualité hanao contrôle pouvoir fa tsy le député mpanangatanana fotsiny nahoana no amevantsika zany hoe fividianana nanao tsy mety izay no rapenany président sisanao anao o tapeny ny vavanao raha kotonena pety tsy manaiky an'izany aho nao tapaka ny lohako zay ayaho am'izao teny ataoko zao tsy manana kazikazy aho afa sy mitomboso ambon'ny firenena ka zao ny tenenako eto ny conscientisen'ny olo-pirenena ho le resy sao de mba tsy mety ty toetratsika ty
tsy mahay misitona lesona ty sao de mba tsy mety ny zavatra hampididoza amy tanitsika misy fetany io areni-pirenetsika io arena laviditsika io raha sy aitsika ny capitalizeny io de an'izao fa ary io mahamahendreo firenendehibe reo de firenena potika ty firenetsika ty zay ny a zany tena lehibe mahasarotiny anah hoe tsy maintsy atao ny fomba rehetrarehetra io harena nomen'andriamanitra atsika io hiaingany firenetsika hizerevana lavitra kokoa zay le zao a zavatra roa lehibe ny enjeu mondial araky ny fanadiadiana ny mpahay économique eran'izao tontolo zao 8 milliards ny isan'ny ponina eto ambony tany zao 8 milliards ny isan'ny ponina sy ampy misedra olana amin'ny énergie izao tontolo zao vokatry ny fisedrany firene izao tontolo zao amin'io énergie io de zao satria manomboka ho lany zany ilay énergie ataotsika hoe voajanahary tsy maintsy miditra amina zavatra hoe hasolo an'izay zany de sao ny zavatra tokony hatao sakafo hoanina lasa mandeha transformena hanaovana sorsana énergie vaovao zany de misy fetraikany io amin'ny tsy fampihan'ny sakafo am'izao tontolo zao ka ny zavatra lehibe zany zao atoatsy de hiteraka olana ao am'izao tontolo zao nisy tsy ho ampy ny hanina hoanina ka zay firenena mahajery lavitra zany manana zavatra haondrana zay ny firenena lasa ho lasa lavitra sy revy ny hahatonga ny Madagasikara amin'izay ny tany mahavokatra ny tany malalaka ka zao azo tanterahana zany satria nahoana manana zavatra azo engany izy miainga am'reto harena sarobidy reto milliards de milliards ny valeran'ireo ary ao miteny anao satria mety fanotanena mety hipetraka zay vitatsika ve mitrandraka an'ireo hazahoatsika an'ireo ho lasa fond d'investissement tsika tokoa hametrahana zavatra maharitra ny firenena vita be ny te hatonga eto fa atsika fotsiny no mahay mametraka fepetra hifahaizana ny olona zay hitondra ary ny vola azo avy amin'io mba sy olaniana amy zavatra tsisy dikany fa tena hatotona amin'ny hametrahana rafy hametrahana fototra hipetrahana zavatra maharitra amin'ny firenetsika fambolena fiompiana foto-drafitrasa zay tena ilaina zay ny fahitako milaza ny makapobeny fa mety afaka milaza ny heviny koa zay milaza ny heviny fa ngamba mino a fa ny tantara de nanamarina fa sy ampy ny vola marina fa hoe mety sy zay tokoa hoe tsy saratata na n'le vola nomeny olona mety marina zany fa zao sy ampy koa sy ampy koa zay zany no fahatanay anazy a ka sy politika zany a fa zao ny hoe ahoana ny efarany tatezamita ty tsy zavatra hoe politika fotsiny no jerevana fa le fototsiny olana hialany gasy ao anatina fahatrana handrosoany faritra rehetra rehetra izay no zavatra tianay hatongavana am'izao resaka anaovantsika zao ia tapitra ihany keo ny fandaratsika andriamato petrakotiny aina inona ny teny hamaranana amitianatsika n'izay dinidinika teto zay ia misaotra nareo ny amaranana de ny tena efa voalaza hiany no amaranana sy ny fifidianana no lehibe fa tsisy dikany ny fifidianana zay ataotsika raha sy miafara amin'ny fagnasarana ny fiainany firenena
miafara amina filaminana aloha voalohany fa ny tena lehibe de zao miafara amina rafitra hafahana mampandroso ny faritra tsirairay, miafara amina rafitra hafahana mamaly an'ireo fahaseranana sy fisiana asa be dehibe reo, hiafara amina rafitra tena lehibe hahatonga an'ireo harem-pirenena lafo vidy ambany tany, ambony tany, an-dranomasina, petrôly, volamena, vatsoa, hazo lafo vidy reo ko voafehisika ny mpitondra zay tonga eo ka ireo harenareo no hingany firenetsika hametrahana zavatra maharitra ho an'ity firenetsika ty ka de manao aso avy amitsika paraitandrasana aho mba sy hizery afatsy ny tombosoa ambony ny firenena ihany. Arak'izay ny fahatanay anazy de zao ny fifidianana lalam-panorenana fototra no atao aloha, avy eo manao fifidianana député zay vao mitohy amina fifidianana hafa. Saotra tompoko. Eny ary hisaorana be dehibe anao Andriamatoa Petra Kotoniaina ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ity arina ity akasitrahana ihany koa ianareo mpijery rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'izay dinidinika izay, indrindra ireo teknisianina niarany salat tamin'ny fanatontosana ny fandaharana mifarana tanteraka ny resabe ho an'ity zoma faran'ny volana aogositra ity mirary farany herinandro sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.